Saboritany faharoa mizara fitaovam-pianarana ny tanora Tim. Nainandrea Tsitoaina te vidin'ny lohany anefa matahotra ny masony hoy maître Olala. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina esory io hoy ny OJM. Zoma fafolo ny volana septambra ny taona 2024 amin'ny kafaliany indray azy no ianako aminao ato anatin'izao fotoana ny fampalalambavao izao ka manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy. Manasanao sady anaraka ny fotoana ny vavaontsika hatramin'ny farany. Etsika niboana ny vavao amin'izao alina izao dia ny pejy ny fampianarana ary aloha tamin'ny herinandro ity moa no nivoaka tsikelikely ny valim-panadinana baccalauréat amin'ny faritra maro teto Madagasikara. Anjaran'ny faritany Antananarivo kosa ny omaly nahitana fiakaran'ny 700 ny tapahafana. Nahatratra 530 alina isan'ireo afaka ka nanomeny hita 720,200. 720,200 kosa tamin'ny hoan'ny baccalauréat ankapobeny teo amin'ny sokajy A1 no be afaka indrindra raha ny antotana isatrany. Hoan'ny baccalauréat teknika kosa indray ary dia 420,500 ny tapahafana, 523 tamin'ny mpiadina 25 ny soratra anarana no afaka soamantsara ka nanome io salan'izy io. Eo amin'ny pejy ny fandraharana kosa indray dia efa maro amin'ny tanora malagasy no liana tsikelikely mahakasika indrindra izany fandraharana eto amintsika izany. Raha ny lafiny arabola no tena sakana ho azy ireo iroso amin'izay fananganana orinasa izay dia mbola maro ihany koa ny mahasotsivana arana vao afaka ho tonga ho mpandrahara eto Madagasikara. Arahinao ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny tsara ho fantatra mahakasika ny fandraharana. Eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Mathieu Prince. Efa mihamaro ny olona miroso amin'ny fandraharana indrindra amin'izao vanim-potoana tsy fisiany asa izao. Raha ny tatitra navoaka ny Bureau International du Travail na ny BIT izao dia iray faingo telo isan-jato ny tahan'ny tanora tsy hanasa. Mifanohitra amin'ny zava-misy anefa izany satria 4,900 ny amin'ny olona miasa eto Madagasikara dia mirona amin'ny sehatra tsy ara-dalàna avokoa. Mpianatra 400 taona no manatevin-daharana ny tsy hanasa sy ireo miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna sy ny asan-tselika. Izany no mahatonga ny fandraharana ho fanohitra amin'ny tsy fisiany asa no sady lalana makany amin'ny fahombiazana. Fa ny rehetra kosa ve dia mety ho mpandrahara avokoa. Eto Madagasikara ve tafiditra anatin'ny fandaharam-pianarana ny fandraharana. Ireo tanora mivoaka amin'ireo sekoly ambony lehibe mampiofana ny leadership azy toa mbola sahirana ihany amin'ny orinasany ary misy mihitsy izany. Ny école hafa raha ny fahafantarako azy ohatra ny efa miresadresaka an'io daholo satria izy fantatra fa mila atao zany le entrepreneuriat satria ny entreprise no mamokatra reny. Rehefa manao anisany indicateur économique ny hoe PIB, produit intérieur brut, rehefa miakatra ny PIB anao zany dia miakatra zany ny création de richesse le firenena ka ny PIB dia tsotra ny fitambarany valeur ajoutée ny créer ny entreprise rehetrarehetra ny PIB. Donc zany ianao rehefa mamicréer entreprise betsaka dia automatiquement mitombo ny PIB anao. Ny indro kely fotsiny ny entrepreneur tsy afaka atao théorie, mila ilaina ny théorie fa pratika ny tena be dia be. Zay mahatonga ny hoe betsaka ny olona self-made man hoe tsy nanao le commerce izy nefa lasa milliardaire satria pratika ny azy ny betsaka. Ary zay koa mahatonga ny olona hoe manana doctorat en gestion nefa tsy mahavita manangana satria tsisy pratika. Raha ny eo anivon'ny fiarahamonina malagasy dia mijano eo amin'ny sehatra ny fanambadiana ny fiainana. Isan'ny sakana ho an'ny fandraharana ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Ilaina tokoa ve ny fanohanana ara-moraly avy amin'ny ray aman-dreny na vady amin'ny lafin'ny fandraharana? Tsy voatery. Tsara foana le izy zany hoe ny ray aman-dreny dia amin'ny éducation any mampirisika ny ankizy amin'ny entrepreneuriat. Satria rehefa atositsika ny zanakitsika hoe anao fonctionnaire daholo dia ho antra foana le firenena fa mivahiny foana ny entrepreneuriat dia izy zany micréer le arena dia zareo manana ny arena. Ny raha ohatra indray hoe ny resaka vady tsy voatery koa satria ianao rehefa manambady ianao normalement ianao adulte libre ny choix anao. Inona kosa ny masotsivana ahafahana mandrahara
dia izay fahasahiny zay hitako voalohany important indrindra mazava loatra fa tsy ampy le fahasahina io zany misy expérience dia rehefa mana expérience ianao dia mitombo foana ny fahaizanao tsaratsara kokoa misy fahaizana zay ny ilana le mianatra hoe mahafantatra teknika ianao fa raha mianatra fotsiny ianao fa tsy manao pratika dia tsy ilana azy le fianarana rehefa tsy pratika ianao le fianaranao dia akoatran'ny fianarana dia io koa zany hoe ny fianarana tena important be sady mame teknika no mame motivation le mpianatra sy manana zay méthode zay raha niresaka ny fanaovana tamin'ny fahaleri Ramakavelo manam-pahaizana momba ny fandraharana dia tsy ny rehetra no afaka mandraharaha maro ny dingana tsy maintsy lalovana araka nefa no taterina teto amin'ny MBS dia ny lafiny ara-bola no sakana ho an'ny tanora tsy hiroso amin'ny fandraharana na dia izany azy efa manomboka mipetraka amin'ny tanora malagasy kosa ny kolotsaina ho mpandraharaha na ny culture entrepreneuriale araka ny tatitra navoaka ny groupement des entreprises malgaches ny taona 2024 dia eo amin'ny laharana fahavalo i Madagasikara amin'ny firenena 2070 eo amin'ny sehatra ny fandraharana. Ny vaovao ny fifamoivoizana dia nitrangana lozam-pifamoivoizana Matsiravina ny maraina teo tokony tamin'ny 4 ora tanoandy tao amin'ny lalam-pirenena faha-4 teo anelanelana Andrano Feno Sud sy Firarazana taksi borosy iray mampitoana Antananarivo sy Befandriana Avaratra no nivadika nandritra izany fotoana izany vadika ambony ambany mihitsy moa tsy nisy ny ainana fohy nandritra ity lozy ity fa nisy tamin'ireo mpandeha kosa no naratra izay efa noentina avy atranty namonjy toeram-pitsaboana ao Ankazobe raha ny vaovao avy amin'ny mpandeha dia vokatry ny fahavakisany kodiarana no niteraka ny lozaka ny afara tamin'izao fifadian'ny fiara tatitra izao. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia io atoandro ihany koa dia nitrangana lozam-pifamoivoizana teo amin'ny lalana Ambohitrimanjaka Indy fiara Renault Express iray no niala lalana ka avy dia nanitsy tany anaty rano matitra drano moa ny mpamily ity fiara ity nisy ihany koa ny naratra vokatra izany iny lalana vaovao eny Ambohitrimanjaka iny moa dia malalaka tsara ka maro ny mpitondra fiarakodia sy ny moto no mandeha mafy amin'ny toerana io ka tsy mahafehy ny familiana avy eo. Tranga mateti-piseho ny anivon'ny fiarahamonina ny famonotena na ny famoizam-po inona no tena antony mahatonga izany vahaolana avy ny famonotena nanantona ny mpahay-toetr'olona iray nandritra androany ary Injavandremahefa sy Tahiriny Aina. Antony maro no mety mahatonga ny olona iray mamoy fo na mamony tena ohatra ny olana ara-pitiavana sy ny fisaraha-panambadiana eo amin'ny mpifankatia na ny mpivady. Eo ihany koa ny tsy fahazakana intsony ny onjam-piainana izay ateraky ny fahantrana ka zary lasa tonga hatrany amin'ny famoizam-po. Matetika mitranga eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny fanaovana herisetra ary ny famonoana mivantana olona iray ka iny avy eo no mitarika ilaina vandoza ho tonga ny amin'ny famonoan-tena. Tsy vahaolana mihitsy anefa izany ho ny mpahay-toetr'olona na ny psikologa tafaresaka taminay androany. Ny antony mahatonga ny olona mamono tena mety hoe tsy hitantsony ny vahaolana tsy hitany hoe inona ny zavatra afaka ataony tsisy solution mety ho hitantsony zany dia mifara amin'izay izy mamoy fo dia lasa izy manandrana mamono tena aminy hoe izay ny vahaolana hitany kanefa ohatry ny hoe piège le izy satria ny famonotena zany vao maika mitarika olana ho andreo manodidina an'ilay olona mety hoe mamono tena izy dia mety hoe maty izy fa mety hoe tsy maty koa fa na tsy maty ary izy mety hoe mitondra takaitra. Mila manana toe-tsaina matanjaka ary toe-tsaina afaka mihoatra amin'ny zava-misy no tokony hapetraky ny tsirairay avy mba hisorohana amin'izay fikasana moy fo izay ho hiatrany ny fanazavana. Azo atao tsara ihany koa ny manantona psikologa raha toa ka sena toe-javatra mafy sy manahiran-tsaina ny olona iray. Androany 10 Septambra moa no andro iraisam-pirenena ho fisorohana ny famonon-tena. Ny vaovao tranga amin'ny fiarahamonina dia nitrangana fanafisiana amin'ny Tampiadina ho Malariva tao Prieville distrika ny Tsaratanàna. Nirefitra ny basy tamin'ny 7 ariva ka mpivarotra iray ao ampovoan-tanàna no lasa nidahalo ary ny zanany lahy kosa tokony 20 taona eo no voatifitra. Tonga tao Andranofi ivelan'ny tanàna nefa ireo dahalo dia notifiriny ihany koa ilay ramatoa tsy tanany ainy. Ilay zanany kosa dia nentina notsaboana ny Ambatondrazaka. Tsy vao izao fa saika matetika no andrenesana tranga fakanankeriny sy tsy fandripahalemana toy izao ao Tsaratanàna raha ny vaovao atrandy ka hanaovany mponina Antsoavo mba hijerena akaiky ity olana ity izay efa miatra manaina mihitsy. Marina fa Tsaratanàna dia isan'ireo faritra anjakany fakanankeriny tany amin'ny faritra io no nanjakany ilay dahalo ikoizana hoe Delila kely.
eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany ary dia tsy mbola nisy hatreto ny vonjy tonga na dia efa natao avokoa aza ny tatitra mahakasika indrindra ny vonana azo ireo mponina traboana vokatry ny aitranogoavana nisy eto amin'ny fokotany miadana commune Tsarasina distrika ny Port Berger ny farany herinandro teo. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra Isatsokajiny ny mponina voakasika raha tsy aivina afo ny ainga avy amina tokantrano iray no ny avy ny loza ka nihitatra tamin'ny tokantrano hafa. Tafiakatra 770 ny isan'ny tranomay ary mananika hatrany amin'ny 5,700 ny tsy manan-kialofana vokatry io aitranogoavana io. Maikila tsy nisy ondraisina avokoa ny entana rehetra nandritra ity loza ity. Pejy serasera sy ny asa fanaovan-gazety dia nanao tafa ho an'ny mpanao gazety androany ny olafitry ny mpanao gazety na ny OGM. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa mitaky ny fanesorana ny ministra ny serasera ny olafitry ny mpanao gazety manerana ny nosy. Fanampanazavana. Fantatra izao fa nitory ny gazety la gazette de la Grandila ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Latinina Rakotondrazavy sy Andriamatoa Andrea Tongarivo vadina no nilasoratra an-gazety nambaran'izy ireo fa fanalambaraka sy fanohitohinana ny fiainany manokana. Tafapetraka omaly teny amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany izany. Androany dia nahitsy ny avy eo anivo ny olafitry ny mpanao gazety na ny OGM fa manao ririn-datsa tsy tsaroana ny ministry ny serasera ary mitaky ny fanesorana azy tsy ho ministry ny serasera intsony ny OGM. Manao ririn-datsa tsy tsaroana ve ny ministra raha toa ka namoaka ny sariny arsevika Odomari Arsenal zany koa tamin'ny raharaha Apollo 21 toy izany koa ohatra ny nandefasany vaovao tsy marina momba ny filohan'ny Sénat tamin'ny taona 720 ka amin'izao fotoana izao rehefa ny hafa ve manao dia tsy mety aminao fa rehefa anao manao dia manara-po ianao mety daholo izay ataonao tsy asa fanaovana gazety io ary tsika mpanao gazety ny lasa ratsy endrika ao anatin'izany zavatra asa fomba ratsy tsika no jerin'ny olona satria ny ministra tokony fitaratra ny mamoatsapona ary miangavy ny filohan'ny repoblika izahay ongoto teo ministra io fa manala baraka anao ary manaratsy endrika anao ary animban'ny sarinao eo anatren'ny vahoaka malagasy sy zao tontolo. Rehefa mitsabaka loatra ao anatin'ny raha tokantrano ny olafitry ny mpanao gazety ny ministera dia aoko fatany fa zay tsy mpiasa tranony fa ny mpanao gazety dia mpanao gazety mitazo an'ny fahaleovantena ary miado an'ny fahalalahana sy miaro ny tombontsoan'ny mpanao gazety. Raha ohatra ka vita ny ministera zany efa nataony iny ny ataon'ny ministera famindramindra mpiasa mpanjakana dia tsy afaka mamaly azy manindry mandrahona mihitsy ary ndraindray ny mpiasa mpanao gazety ao amin'ny orinasa eo maheno koa izahay araka ny tato-baovao avy an'ny Tomasina fa ny radio ny ramatoa ministra dia anaovana amboletra ao amin'ny foiben'ny RNM sy TVM any Tomasina ary efa mipetraka ao izany hoe mampiasa ny jiro sy ny rano ny foiben'ny RNM sy TVM any Tomasina eo amin'ny CRJS no body tanteraka ny trano amin'ny fametrahana ireo fitaovana samihafa sy ireo pilôna sy ny samihafa ampiasaina. Etsakilany moa ny ministra tao anatin'ny fandarana tsy ho tompotrano miono tamin'ny aino manjerim-panjakana androany dia nanambara fa tsy hoe rehefa miaraka maka sary na manao selfie amin'ny mpiara-miasa dia mijangajanga izay. Aoka zava fa olona manana etika amin'ny fanaovana politika aho ka tsy izao velively no anodikodina ny volam-panjakana izany. Tsy ireny fanenjena ireny mihitsy no ampihemitra ho iatrany ny nambarany. Na tiana na tsy tiana aloha dia simba endrika ny fotoanam-panjakana araka ny nambarany OGM. Eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay hatrany dia nitondra fanazavana mahakasika ny fanendrena ny solotena ny olafitry ny mpanao gazety eo anivon'ny birao maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ihany koa ny filohan'ny OGM Gérard Rakotonirina. Ny taratasy nalefan'ny filohan'ny CENI dia nivantana taty amin'ny olafitry ny mpanao gazety miangavy ny anendrena solotena ny mpanao gazety eo anivon'ny olafitra misara maleo tena mikarakara ny fifidianana eo. Izany dia midika fa mbola ara-dalàna ary manana zo tanteraka afomen'ny lalàna
fahefana ny olafitra ny mpanao gazety anendry Septambra ao anatin'ny seny. Ny lalàna dia mazava fa ny ordre des journalistes no source oriziny lalàna fa tsy ministère. Ny ministère efa mikery biby manao ny karatra io amin'ny anarany zay zavatra efa tsy tokony hidirany efa mandika lalàna izy amin'io. Io fa mampisara-bazana amin'ny mpanao gazety io zavatra ataony. Tonga ny taratasin'ny senia dia mbola milaza indray ry zareo fa tsy mbola manolotra olona ny olafitra raha tsy mijoro ny birao vaovao rehefa vita ny fifidianana. Dia eto izay dia milaza miantso ny mpanao gazety zay lina teo mpikambana ao anatin'izany seny izany, teo tendrena mpikambana amin'izany hosokafanay ny appel la candidature satria na dia lazainy ary fa lany daty izay dia ny lalàna dia tsy malaza ninona momba ny hoe tsy hafanay manao an'izany. Miantso mpanao gazety zany zay zay mazoto sy manam-paniriana hiditra amin'izany hamaly an'io antso dia ho fatenanay izy misolo tena. Ny pejy kolontsaina kosa indray ary dia ho tanterahina rahampitso sabotsy eny Mangabe Ankadivorobe ny volambita 2024. Fotoan-dehibe any hoona ny kolontsaina sy ny fomba malagasy izay ankalazana isaky ny volana Septambra toy izao. Marina fa io volana io no lohataona vaovao eo amin'ny malagasy. Fety ny fihavanana sy firaisan-kina ary fifanampiana ny volambita natao ihany koa hifanajana sy ampanjakana ny fahamarinana hitondra fitahiana ho an'ny olona ny volambita izany nambarany teo anivon'ny AOM na ny antenimera ny olobe ny Madagasikara. Anomboka ny misandratrandro mony etsika ka mandritra izany no anatanterahina ny fomba fanao tena malagasy amin'ny vanim-potoana tahaka izao dia ny fidiovana sy ny tsodrano izany. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia mitotsy mijanona ny firehetana ao atsimon'ny Espaina amin'izao fotoana izao. Maro ny fahavoazana nateraka ity loza ity, misy mihitsy aza ny maty vokatra izany. Ando miaratina sy Mathieu Prince. Mandravarava ny hafa ao atsimon'ny Espaina amin'izao fotoana izao. Mitotsy mijanona ny firehetana noho ny fitsoka mafy ny rivotra ao an-toerana. Velarantany maro amany hektara lasa lavenina. Fantatra ihany koa izao raha ny vaovao dia mpamonjy voina iray no maty teo ampamonoana ny afo izay niseho teo amin'ny tendrombohitra Sierra Bermeja any Andalozia faritany Malaga. Ny tenany izay isan'ireo mpamonjy voina efajatona hetsika amon'ny afo tao an-toerana. Nampanano sarotra ny fifehezana ny afo ny amafy ny fitsokon'ny rivotra. Sarotra ho an'ireo mpamonjy voina araka izany na natanteraka ny asa na nisy aza ny fanampiana tamin'ny alalan'ny fiaramanidina mpanondraka rano. No mafisy ny mpitondra teny ireo mpamonjy voina fa namanao izay ho afany ary izy ireo dia tsy ho voafehy mihitsy izany. Tsy misy efa-tsy ny fanalany ireo mponina amin'ny faritra manodidina isehon'ny firehetana sisa no tena tao vaindohan-draharaha. Hatreto, olona manodidina ny arivo no tsy maintsy noesorina atao amin'ny trano fonenany atao amin'ny tanànany Estepona izay toerana be olona mpisotro ronono sy mpizahantany betsaka indrindra. Anisan'ny vaovao politika nisongadina ho any androany ny fameloma masony atokotiko Madagasikara tany Antsirabe. Ny mpitarika eny anivon'ny Fokotany sy ny mpitarika eny fotony Ririany moa no nantsoana anatrika izany tamin'ity androany ity. Any an-toerana mitatitra amintsika ny andidiny izay Asinandria Malala sy Toky Ramarila. Antoko manana tanjaka sy ny heriny antoko tim ao Antsirabe. Ho fanamafisana izany tanjaka efa nananany izany dia tsy maintsy nirosona ny fameloma masony antoko izany tarihan'ny sekretera jeneraly niaraka tamin'ireo birao nasionaly ny antoko tim. Efa miomana sahady amin'ny fifidianana mantsy ny antoko. Ary izay no mahatonga an'ilay teny ao amin'ny marika voatonona matetika marika toko fa 5:7 manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Tadio tsara fa ny sakana tsy avitan'ny olona ray manao zavatra dia nitahotra. Be dia be ny tahotra mety mahazo antsika amin'izao fotoana izao, indrindra na ao anaty resaka politika. Raha vao mitsangana amin'ny teny rakoto dia amoronana dossier isan-karazany. Raha vao mitsangana manao zavatra anankiray, raha izay intimidation natao anay rehetrarehetra reto dia efa tsy tonga taty Antsirabe zahay. Fa izay ilay toe-tsaina mila ananantsika hoe mila manana fasahiana ary manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Izay zany toe-tsaina tokony ananantsika ray voalohany izay. Ny faharoa manaraka izany izay mbola besahana vohintsika ao anatin'izao fitondrana ny antoko izao dia ny firaisan-kina na ny esprit d'équipe.
tsisy ninona vitatsika mihitsy raha tsy miray intsika ary nefa ny raha miray inona koa tsika tsisy sakana atohatra atsika mihitsy tsy avitatsika zavatra anankiray fahatelo manaraka an'izany a dia mila ihany koa tsika ny atao hoe culture d'excellence rehefa manao zavatra zany tsika dia tsy ny mahavita zavatra ny zava-dehibe fa vita tsara le zavatra natao raha miorganize zavatra tsika zao androany raha nanao reo dynamisation zay ho any Atsirabe tsy ny fahafantaran'ny olona rehetra hoe vita nyreo dynamisation any Atsirabe na zavatra tsy maintsy natao le izy fa ny tena ilaina dia hoe tena vita tsara ve le izy ara-potoana ve ny nanaovana azy dia tena vita tsara ny tanjona tiana tratrarina ao anatin'le izy ve tena tratra zay zany ny toe-tsaina mila ananantsika ny tena zava-dehibe indrindra ao anatin'izay a dia ny fananana ny ataontsika hoe esprit d'appartenance na le fitiavana an'le zavatra atao mihitsy rehefa zavatra tiany dia mahasarotiny rehefa zavatra tiana dia mahasarotiny ary raha zavatra rainy tianao a dia ezahanao foana ny anatanteraka an'izany pitarika ny antoko menanivo ny fokotany sy ny commune Ireriamo no natsoina tamin'ity fameloma maso teto Atsirabe ity ka tamin'izany no nirazan'Andriamatoa Julien Randriamorasata fa manana ny fitsipika amin'ny fiazy ny antoko timo ary tsy maintsy manaraka izany fitsipika izany avokoa ny mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko tokony discipline tsara mpikambana anatin'ntiko Madagasikara indrindra fa le pitarika satsokajany zany fa azon'ny bureau politique tsara atao mihitsy ny manala ny mpikambana anatin'ntiko Madagasikara tsisy matetratsika zany zay ny discipline zay tokony ampiarana zay rehefa ohatra ka tsy manaja an'le fitsipim-pitondrano amin'ny ankapobeny zay dia azo asorona tsara mihitsy fa mbola misy rafitra mbola misy fombafomba atao mantsy iny antenina tsara izy iny mahatonga anao mitsipaka an'izao iny mahatonga anao miteraka an'izao conflit zao iny mahatonga anao manao an'izao na iny écrit miaraka amin'ny oral azo atao ary efa manala an'izay ny bureau politique tsy mijanona eo ohatra na distime izy na comtime na ndraikitra hafa anatin'ny fanjakana zany raha ohatra moa zany tsika ndray andro any tsy maintsy ho tonga anatin'ny tsy maintsy ozy azy akoso tena hoe manatena an'izay ho tonga anatin'ny fitondrano tsika nalazainy izy teo ny tanjona ange dia maka fahefana manoana amin'ny président Marc Ravalomanana antsika dia maka fahefana any arinany zany da misy ministre na ohatra zany na misy député na misy sénateur ka tsy manaja le fitsipitondranony atokotoko Madagasikara tokony raisina ndraiky tamikazikazy asorona izy avy hatrany zay discipline zay nge milaza aminareo fa zay ny afahan'ny antoko politique mangaso ary tiako Madagasikara dia tena hoe antoko maiky ny era-tany zany hoe tsika nisy ny antoko matanjaka ary tena antoko mivoatra tsara mihitsy tsika ary manaja an'izay discipline zay tsy asiana sentiment be dehibe fa kosa miala n'inona aloha amin'le fampihavanana aloha hoe inona natonga nanao an'izao sososo ny tanjona zany ny antoko tiako Madagasikara zay milazain'ny solesire maka ny fahefana aloha zany tsika zao ary manohana tsara mihitsy manomana tsara amin'ny président Marc Ravalomanana mba tonga eo fitondrana zany anatin'ny tiako Madagasikara tsy ampiamitra ny antoko tima kosa ny fanarabiana sy ny fanaratsiana ataon'ny olombitsy mpanohana ny mpitondra fanjakana ho kosa ny mpandrindra nasionaly ny antoko tima ka amin'izao dia miara-mahitsy tsika fa manatanteraka ihany koa ny andraikitra amin'ny mampanomitra azy ny antokotiko Madagasikara amin'ny alalan'ireo ataon'ireo solombavambahoaka antsika reo amin'ny fifanatrehana amin'ireo mpanatanteraka ao anivon'ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny tsikera satria izay no anisany andraikitry ny mpanohitra ny atsika ty amin'ny antoko mpanohitra dia tsy atao anasoaso mihitsy ny zava-bitany fitondrana sao dia ny olona miteny hoe ny anareo mpanohitra koa ny anareo tiko Madagasikara dia ohatra ny tsikera ary tena ireriavantsika mihitsy fa izay ny andraikitra faritany lalàna ho antsika mpanohitra satria tsika tsy niafina ny joro amin'ny mampanohitra atsika izay ka noho izany raha misy ny zavatra miseho anatin'ny firenena anankiray na ny safidy ary tsika amin'le hoe tsy anana an'izay fotokevitra sy fotom-pisainana hanongana izay sady tsy misy antoko politika mahonga-panjakana zany fa ny vahoaka leo ny fampanantenana tsy tanteraka nataon'ny fanjakana ny fitondram-panjakana no tonga amin'izany fanonganam-panjakana zany ka ninninona ny fanaratsiana na ny fanarabiana ao ataon'ny olona atsika amin'le fanatanterantsika ny andraikitra atsika mampanohitra atsika mitsikera ary nandray koa tsika manome tolo-kevitra
amin'izay tokony mba hanitsiny mpitondra fanjakana ny lalana tokony izorana dia fanarabiana moa matetika no avalon'ireny hoe ianareo hoe te iaraitantana ianareo hoe te hanonga-panjakana ny tsika dia mazava ny lalan-tsaintsika hoe matoy tsika manokana fotoana manao an'izao asa redynamisation zao ary anisan'ny nataitra ny antoko maro amin'izao fotoana izao tatoato satria raha manara-baovao tsika dia isan'andro redynamisation ny antokotiko Madagasikara na ny antoko efa natorona andritry ny taona maro ary amin'izao fotoana izao dia manomboka amin'ny fo satria milazany hoe na oela na oaingana dia tsy maintsy hiatrika fifidianany tsika. Nisy olo mavambaoka an'ilay Ratsimbazafy ihany koa moa dia tonga nanatrika ity fotoan-dehibe teto Antsirabe ity amin'ny masolo mavambaoka amin'ny Madagasikara azy. Nambarany fa tokony ifampitsinjo kosa ny sampikambana ao anatin'ny antoko tim. Raha haitsika zany ny tsy mampiteraka fatiantoka ho an'ireo mpikambana namantsika fa zay fanomezam-pahasoavana ny amintsika tsirairay avy mety azo ifampizarana sy ifamenona dia mahatsiaro tsika hoe afaka mandroso foana tsika na amin'izao situation misy antsika izao ary satria matoa ireo olona namantsika ireo tsy tonga teto dia mbola miasa izy mbola mitady kely an'ilay sakafo hohanina androany izy satria mbola tsy manana ambombavy izy eny fa na itsika tonga eto raha dia mbola mety tsy manana an'izay ambombavy izay fa noho ny fitiavana an'ilay firenena dia tonga eto tsika menakavy. Ohatra farak'izay tsotra ray ny raisiko farany dia ny hoe mety i madamato zao mety mampanasa lamba olona indroa isan-kerinandro na indray mandeha isan-kerinandro fa jereo fa misy mpikambana tiako Madagasikara mikarama manasa lamba olona fa maninona moa nareo raha mba mifampijery hoe ahoana ny ahafahako manampy an'io namako io ahafahana hoe miaraka mampandroso an'ilay firenena ary izay le tanjosika hoe mikatsaka an'ilay soiombonany tsika menakavy. Asa tsy vita iray andro moa ny fameloma-maso ny antoko tahaka izao ka maro ny asa miandry toy ny fidinana ifotony ataon'ireo mpitarika isatsokajiny ary ny fananganana rafitra vaovao. Tanjona amin'izao fameloma-maso ny antoko izao moa dia mazava fa aka fahefana. Izany any Antsirabe izay hatrany isika dia mpianatra anjato no nisitraka fanomezana avy amin'ny solo-mavambahoaka ny Madagasikara voavidy ao Antsirabe voalohany i Jean-François Michel Omaly. Fitaovam-pianarana sy saram-pisoratana anarana no nozarainy tamin'ny Ray aman-dreny Ando Miaradina sy Mathieu Prince. Mitombo ary miakatra hatrany ny tany fialanandarana an-tsekoly ao Antsirabe amin'izao fotoana izao no ny fasahirana ny Ray aman-dreny. Tsy manambola ampidirana mpianatra intsony izy ireo no ny fitangany vola aloha amin'ny fanatanterahany. No io antony io indrindra ho fanalana fasahirana ny Ray aman-dreny sy hanampiana azy ireo ny zara fitaovam-pianarana maro ary saram-pisoratana anarana ahafahana mampiditra mpianatra an-tsekoly ny solombavambaoka voafito an-toerana ka mpianatra sy Ray aman-dreny anjatony maro no nisitraka izany. Sahirana ireo rehefa tonga ny rentrée scolaire na ny fidiran'ny mpianatra tena sahirana nefa ny fantatritsika tsara zany fondreny zany malahelo izy efa tsy tafiditra ny ampianarana ny ankizy ary adidy masina mampiditra ny ankizy any an-tsekoly satria azadiny fa rehefa tsy voabe ara-pinoana tsy voabe ara-pahalalana ireo zazy ireo bato ty fireneny ty raha pitso afaka pitso ary rahantsika malala amin'izao fotoana fa miaina dia miaina ny tany zaza miditra an-tsekoly tena miaina 10 taona lasa zay sa 12 taona lasa taloha mba efa nahatratra 70 niditra an-tsekoly 70 isan-jato zao tsika miteny zao zara raha misy 30 isan-jato tao anaty 10 taona dia hoaia zany ireo tsy nianatra ireo ampitombo ny asan'ny fahamazinana ny asan-dalo ny alatra ny any amin'ny toetra mamoehatra zany no mahatonga ikely soroka foana eto amin'ity faritra Antsirabe ty tsy diso anjara ny ankizy eto isa-taona fa tamin'ity izy aloha tena tafahoatra loatra satria amina rivorivony ny mpianatra zay tena sahirana ny Ray aman-dreny tsy miditra an-tsekoly tsy mahazo fitaovana dia niazana moa zany nanampy an'ireo fanampiana ara-bola nampidirana an'ilay ankizy ireo any ampianarana niazana ihany koa manome fitaovana azy fanamaivanana zany no atao eto fa ny 100 isan-jato aloha tsy tratra ny tena solombavambahoaka. Afa-pasahirana natanteraka ireo Ray aman-dreny amin'ny fisiany hetsika tahaka izao ka dia velom-pisaorana ny solombavambahoaka.
fananao eo vidy fiainana moa dia hita hoe mahasaroka tokoa iny azao mianatra nefa le pitemisela zay hatramin'izay zay isataona dia misaotra betsaka azy. Fiara-miasa tamin'ny mpiara-miombona antoka no nafana nanao ny hetsika raha no amafisy ny solombavambahoaka. Tsy hijanona amin'ny famatsiana fitaovana fotsiny ihany fa iroso amin'ny fanavaozana sy fananganana sekoly afaka indray mpianatra maro ihany koa ny tenany izay vinavinaina ho vita ato anatin'ny iray volana sy tapany. Ny zara fitaovam-pianarana ho any ankizy sahirana tesy amin'ny fokontany tsy adana sy ampasany malo ihany koa moa androany ny tanora tiako Madagasikara avy eo amin'ny boriboritany faharoa teny an-toerana ary Nzavandre Mahefa sy Tahiry Aina. Ankizy sahirana misy 50 tamina fokontany roa teny amin'ny boriboritany faharoa androany no nisitraka fitaovam-pianarana mamaim-pona avy amin'ny tanora tiako Madagasikara. Hetsika izay natao indrindra afa-pahasahiranana ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao atao mpianarana vaovao izao. Ty hetsika natao ty moa zany dia hita amin'ny zava-misy amin'ny fiainana moa zany dia mafimafy ny fiainana dia manao tolo-tanana zany zay jeune team eto tsy adana pasamalo manao an'izao fifanampiana ray aman-dreny zao amin'ny fampidirana mpianatra dia manome fitaovam-pianarana toy ny cahier, règle complet, stylo. Ny vola nampiasaina tamin'izy ity koa moa zany dia volan'ny fikambananao amin'ny izay team ihany fa tsy misy hoe vola hafa vaizana fa ny organisation atao amin'ny jeune team ihany no nanaovana ity fifanomezan-tanana ity. Velom-pisaorana sy fankasitrahana moa ireo ray aman-dreny nisitraka ity fanampiana avy amin'ny tanora team ity androany. Raha malala tokoa mantsy fa mafy ny fampidirana mpianatra tamin'ity taona ity noho ny vidim-pianana tsy mitsaha miakatra. Faly tena faly izay amin'ny hetsika nataon'ny team manay. Dia misaotra betsaka ny filohan'ny team. Tena manala fahasahiranana mihitsy satria raha ohatra hoe tokony vidy cahier maro dia malasa kelikely ilay izy. Izay fa mba misy mitsinjony madinika zany atao amin'ny fokotaninay. Sahirana mihitsy efa mandany vola maromaro mihitsy ankizy iray eo amin'ny ray hetsy lasaka eo vao tafiry. Mba manampinampy kely amin'izay azy eo aloha izay tokony hanampiana azy eo. Tena mahafinaritra ilay izy satria tena mahafampahasahiranana ny ray aman-dreny satria ny zao fampidirana mpianatra taty tena nalany efa ray tsy mahery mihitsy amin'ny fitaovana dia tena misaotra betsaka ny tiako Madagasikara sy ny tanora tiako Madagasikara zany fa tena nahafampahasahiranana anay ilay izy. Santatra mavarano ihany moa ity hetsika androany ity fa mbola maro ireo fokontany isitraka fanampiana tahaka izao ho iatrany ny fanazavana. Ireo fokontany ao tsy adana sy ampasany malo aloha no nisitraka izy fanampiana izay androany ary nisy ihany koa ny fizarana arovava sy fitaovana ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra sy ny baolina baskety ho an'ireo tanora tena an-toerana. Niakatra teny amin'ny fitsarana androany ny mpanorotsa ny tanàna Clémence Rarinirina fantatra tamin'izany fa nangataka renvoany mpisolo vavan'ombe ny tanàna izay nitory azy ka hiemitra ny fahavalon'ny volana oktobra ho avy izao indray ny fitsarana. Zavandre Mahefa sy Tahiry Anatrany. Te fidony lohana nefa matahotra ny masony ny ben'ny tanàna naina Andria Citoaina ho ny mpisolo vava Maitra Oelira Zafinjatovo androany. Tao anatin'izay fitoriana marobe nataon'ny ben'ny tanàna any Clémence Rarinirina izay mantsy dia mbola tsy nanatrika ny fitaom-pitsarana mihitsy ny ben'ny tanàna hoy izy. Tsy misy mitombona raha toy ny antony fitoriana ka mahatoky tanteraka ny fitsarana izahay ho iatrany ity mpisolo vava ity. Isaky ny misy fitoriana tao ary tsy maintsy izy foana ny aorianan'ilay izy ary manao sony mihitsy ary izy. Rehefa tonga fitaom-pitsarana izy tsy efa manome procuration dikan'izay kerisay matahotra zany fa raha tena lehilahy izy mitondra ny fahamarinana mipetraka raha tefamarinana fa tsy mieritreritra hanindry bokotra sy ampiseho hoe manam-pahefana mampiseho manana pouvoir hoe hanindritindry ny mpitsara zany efa ary mino afa ny mpitsara tsy ataony kilalao akory hoe anatanteraka ny sitrapolo isan'andro lava izao fa itsara araka ilanana amin'izay ny mpitsara amin'izao manomboka izao satria na ny ministra ary ny teny farany teo fa hoe ny didi-pitsarana rehetra dia tsy maintsy asiana fanazavana zany hoe tsy maintsy motive tsara mihitsy ny didi-pitsarana ka ho sarotra mpitsara ny anaraka ny sitrapony Andriamatoa mera isaky ny isan'andro fa tsy maintsy hitady porofo ny mpitsara vao anao zavatra zay sady marina fa mera dia manana fahefana izy fa any amin'ny mairie izy manao an'izay fa tsy any amin'ny rehetrarehetra na any amin'ny mairie ary izy sanatria fa tsy andevony akory ny olona mpiasa amin'ny mairie fa mpiara-miasa fotsiny ka raha ohatra ka
mieritreritra izy fa hoe ataoko sonia ataoko amin'ny feutre angeza be dia matahotra daholo zay mahita ny soniako misy feutre angeza be iny a dia diso hevitra izy fa efa manomboka matsapa sy miarina ny sainy tsara fa tsy mety tsindrina hoe tsindrina bokotra hoe ry manambola ry manam-pahefana dia anaraka ny sitrapony sy ny fitiavana. Endrika kanosana sy fahatahorana ny any be ny tanàna ho iatrany ny mpisolo vava mahita ireo ilira zafinjatovo. Raha tena lehilahy ny be ny tanàna sy ny mpitory dia tokony ho tonga amin'ny fitaom-pitsarana rehetra ho iatrany ny fanazavany. Izay zany androany tonga tarty satria izay n'olona zay fitsarana hoe hitsarana ny tirara ty ary efa nafantatra an'izany koa ny andaniny sy ny akilany fa angambany fotsiny angambany hoe excuse ho an'zareo dia hoe nangana mpitsara avocat vaovao zareo a dia nangataka raha mivoa fotsiny ilay avocat-njareo fa hoe nouvellement constitué nanaiky zay satria zay ny lalàna tsy afaka mianina satria zay manko le hoe rehefa lalàna dia lalàna fa tsy hainao bodongerina koa fa nangatahako fotsiny zany mampanajana ary tena feno insistance tamin'andreo président nangataka mpanajana mihitsy hoe andray mato président raha sitrakinareo le tompoko nareo mpitsara dia hoe atsovoko tonga eto amin'ity toerany ity mihitsy le olona mpitory fa io tedavonay a ifanatrika aminay a hiteny sy laza zavatra hoe eritreretina fa fahamarinana ny amin'ny any fa raha tsy zany le izy a olona tsy manana fahamarinana fa dia tianao anendrikendrikila fotsiny zay dika amin'ny teny frantsay hoe harcèlement juridique. Raha ny fanazavana trany tena hembotra amin'ny 9 oktobra ho avy izao ny fitaom-pitsarana ny Clémence Raharinirinina. Raha tsy ahivina dia noho ny resaka fanelezana vaovao tsy marina tamina televiziona tsy miankina iray ny volana metaona 2024 izay efa niakatra teny anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany no antony nitoriany be ny tanàna azy tamin'ity raharaha androany ity. Tahaka ny mahazatra moa dia lafin-zavatra maro hatrany no voaresaka ao anatin'ny fandaharana miara-manonja isan'izany tamin'ity androany ity. Ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary no amin'tina ny ando miaratiana sy Mathieu Prince makasika izay. Latsaka kalterena tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny. Fototra iray lehibe miteraka izany ny tsy fidirany devise izay mampiena ny santam-bola ariary ka mampitotongana ny fahifamovidin'ny tokantrano malagasy. Tsy misy mihitsy ny fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana izany. Dia le fahefa-mividy mihitsy no ambany dia ambany dia ambany. Ilay fahefa-mividy dia miankina ihany koa amin'ny lanjan'ilay vola izay entina mandeha miantsena. Satria na mpidinina atao hoe midina ary an'ilay vidin'entana zany tsy tahaka ny teo aloha. Fa le fahefa-mividin'ilay olona memidina ny valeur an'ilay ariary memidina dia inona koa ny dikan'izany. Ny eo ihany ny eo na vao mainka ara mahantra fa lizy mantsy ohatrany hoe jerena maimaika jerena tapitapoka dia hoe io fa ferana ny vidin'ny PPN tsy dia izay fotsiny le izy fa mila jerenao mihitsy ny any amin'ny fototry ny aretina amin'ny ity raha ty amin'ny resaka sosialim-bahoaka ity dia maivana dia maivana ny ariary tsisy valeur le vola ariary tesitra ho antsika sady malahelo raha hitenena hoe le ariary vola boritra raha ampitahina amin'ny vola avy any velany kanefa izay no izy mampalahelo mahenao zany satria fa le vola ampiasaintsika mihitsy no maivana dia maivana dia maivana manoloana ny toedrara manoloana ny hoe toekarena maneran-tany zany satria na tiatsika na tsy tiatsika dia amin'ny alan'io volantsika io no hividianantsika zavatra hividianany tokantrano zavatra raha nafatra zavatra avy any velany sika dia amin'ny alalan'io no hividianantsika an'ireny zavatra. Ankoatra io tsy tokony hanafatra vary mihitsy ny firenena malagasy. Ny fanampiana ireo tantsaha no tokony masono. Ireo vahindray mantsy no mahazo vana ao anatin'izany raha ny fanazavana trany. Dia tsy tokony hanafatra vary zany Madagasikara ninona tenentsika eto. Tsy tokony hanafatra vary i Madagasikara. Ary zany hoe fanafaram-bary atao vahaolana tselika zany dia tsy izay no tokony ho izy fa ny raha ohatra hoe misy ny olana momba ny tontolo vary dia vahao le olana atao anatiny zany. Zay zany no tena fipetrany fa matoa zany mbola misy fanafarana vary dia tsy voavaly lay olana zay miainga any amin'ny tantsaha. Maninona raha le tantsaha malagasy ny karakaraina maninona raha ireo le hoe ratsa mangaika ao anatin'io tontolon'ny vary io no karakaraina atao zay ampiva zany an'izay olan'izay. Lafin-zavatra maro no voaresaka tao anatin'ny ity fandarana ity androany mahakasika indrindra ny raha rahampirenena ankehitriny.
kapoakany ity fitondrana ity mihitsy ny fanenjehana sy fanagadrana olona maneho hevitra hoy Ramatoa Raja Christelle Vieira tsy misy intsony ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara kanefa isan'ireo nodradradradrainy fitondrana ny mahakasika izany andy miaratina sy Mathieu Prince sanganena ny tena sady nalahelo satria nieritriretina ho fitondrana sy ho mpitondra demokraty ty fitondrana ty satria ny tabataba ombenombeno ny dradradrada ny adiny zany atao hoe fahalalana sy ny demokrasia zany ry zareo anatin'izao fitondrana izao indrindra fa ministry ny serasera sy kolotsaina amin'izao ankehitriny izay mitondra zao tena ny lanja vatapaty mihitsy ny handehana ny code de la communication hiadivana zany atao hoe demokrasia sy fahalalana izany inona moa indrisy fa rehefa nitondra nazo fahefana tsy araka n'le vava miboaky le capacité ananany hiexploiter zany atao hoe fahaizana mampiseho sy mampiatra an'izany demokrasia sy fahalalana zany eto moa zany de vao mainy tena nay mijoro e ay ve zany olona kanosa sy faible ohatry reny ny olona mba midradradratra miadiny zany atao hoe demokrasia sy fahalalana zany fa rehefa mitondra tsy mahavita mihitsy mampiatra ny demokrasia ary tsy mampiatra zany atao hoe fahalalana zany fa tazonino anazy rery ary tsy vitan'izay fa de tena hoe manenjika olona misambotra hatrany amponja mihitsy zany zany atao faible tena tsy malalaka ary tsy misy fa ny onkevitra tena hoe miseho malalaka na hoe avelan'ity fitondram-panjakana ty hoe malalaka zany tsy misy an'izany eto Madagasikara tena tsy misy ary porofoiko amin'izany fa ny tena nay hoe aho victime n'izany ary mbola misy victime aorinanay mahakasika an'izany misy toedrarahany mafana zay tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hoaranao rehefa avy eo moa ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny Sahila Sao efa narahantsika tanatin'ny fampalalam-baovao teo dia i Raja Christelle Vieira no vahiny ao anatin'izany aorian'izay ny horonan-tsary mitohina ny série Vampire Diaries ny horonan-tsary kosa ny mitohy ao aorian'izay Planète Terreur izay ary ny fotoanantsika tamin'izao alina izao mankasitraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany